fa vaomaly kosa no nankalaza ny fetin'ny ray isika atao anatin'izay indrindratra dia tsy nanajiny ireo ray mpianakaviana sahirana sy mijaly ny filohan'ny fikambanana Voarabe ary nanao antsomo amin'ny rehetra mba hijery azy ireny manokana amin'ny alalan'ny tolo-tanana. Noho ny fankalazana ny fetin'ny ray omaly dia nahatsiaro manokana ireo ray mpianakaviana sahirana sy mijaly Andriamatora Sambozafy Cyril filohan'ny fikambanana Voarabe indrindra ireo ray mpianakaviana tsy manana trano aloha fa netsakadom-bahoaka. Ny antso ireo mpiray tanindrazana rehetra araka izany Andriamatora Sambozafy Cyril mba hiroso amin'ny hivoikava mahatratra ka anatitra briky miisa 3 isan'olona ho fandraisana anjara sy ho fampisehoana firaisan-kina amin'ireo trabony. Fampiseho firaisan-kina ny malagasy amin'izao fetin'ny ray izao. Ao ny ray izay mipetraka manao tafilanitra miaraka amin'ny ankonany. Antsoina antsika malagasy rehetra zay ray manana trano mafana amin'izao fotoana fa afaka miandry ray volana ihany ny fanaovana zavatra zay neverina ho maika nandravana ny tranon'olona. Miaina ao amin'ny ririnina mamilifiry ireo olona ireo. Ndao hitondra briky 3 zaho sy anao sika mitambatra mba ho voikava mahatratra ary tsy akadom-bahoaka rava-trano intsony fa akadom-bahoaka manangan-trano. Trano ampisehoana ny firaisan-kina ny malagasy, trano ampisehoana ny maharay aina ny malagasy, trano ampisehoana fa tanakavitsy malagasy ny gasy rehetra mifankaty na dia eo aza ny akolafy politika na eo aza ny lafiny maro tsy hitoviana raitsika rehefa misy namana ory. Ho areo rehetra vonona ampiseho firaisan-kina amin'ireo trabony Antsakadom-bahoaka dia nilaza Andriamatora Sambozafy Cyril fa afaka aterina avy hatrany any Akadom-bahoaka ireo briky na aterina ihany koa izany etsy amin'ny foibe amin'ny fikambanana Voarabe etsy 67 hectara fa ny fikambanana no hitsinjaran'izany ho an'ireo trabony.